Ao Bíblia Sagrada, ali fandahinareo nareo tahaka izay amidinana ny fanahy maloniady ny fiavilanantsika kehitriny eo mahafinaritra eo anatrehan'Andriamanitra no izao fiainana mahafinaritra izao satria mety fotoantsika ny fahafahana koa ary tsy misy mahasaka ny tombo rehefa miasa miarabantsika mpifaliana eo toy izao fantatra mitsy mety ahitanareo avana hoe rovina ny vavy ka rovina ny fankahita tombo tia andro anankiray miravanao mianarana tombo tonga soa eto an-tranon'Andriamanitra misaotra indrindra ny amin'ny fifaliana sy ny etaeta mba tehimbona tahak'izao ny fanahy masina miantsaka aokontsika natanterantsika izany fiomborana masina izany andraisantsika fankaherezana mandritra izao fampapavahana izao eo anandranareo avana ny Korinthiana faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy ary ny hira fanampiny fahafito aorinan'izay dia tsy mitsara ny saotra idera falaza ary mivoninahitra n'Andriamanitra dia raha tsika mamaky ny Korinthiana faharoa toko voalohany andiny fahatelo hatramin'ny fahadimy ka mety misy hoe nay votontsika hoe tsika mety isy hoe anay votontsika hoe isika satria isika rehetra miara-mamaky izay ny mianarana Jesosy manao hoe misaorana le Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika ray ny famindrampo sady Andriamanitra ny fampiolana rehetra izay mampiolana antsika amin'ny fahoentsika rehetra mba aizantsika mampiolana izay rehetra mitonga fahoriana kosa amin'ny fampiolana izay ampiolonan'Andriamanitra antsika fa araka ny habeny fijalian'i Kristy miatra amintsika no habeny fampiolana antsika kosa amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny raha eo amin'ny fandarana no anizantsika ny fanampavahana aorianan'izay dia hitsangana izay hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Wow.
io misaotranao zay fa dia afaka miteny toy izany tokoa Jesosy no herinay. Ataovy hitateraka aty anatinay izany Jesosy anio fa iahy no afatry ny teninao izay. Ny fiasa ny fanahy masina naoka indrindra hiasa eto ka tanteraka izany finoana eny fanekem-pinoana ampahavanona ny fiainana izany. Ry Jesosy Kristy tomponay eo mitenena fa miaino izahay amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen. Petraka ny fiangonana. Endravana dia ho aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tombontsika. Dia aterina ny fiarabana ny fisaorana antsika rehetra nona etaetam-panahy te hiara hivavaka toy izao ho feno ny fahasoavan'ny tompo anie ny fiainanao. Ny Koritianina faharoa toko faha-efatra ny andiny ny faha-enina ambin'ny folo hatramin'ny valo ambin'ny folo no hitondrana ny afatra ho antsika amin'ity alahady voalohany ity. Alahady voalohany moa izany izy ity. Alahady voalohany androany ka. Alahady voalohany androany izany hoe tsika vao miara-maninona fa alahady farany androany koa nefa dia saotra ny tompony izany dia izay tenin'Andriamanitra izay voasoratra Paoly amin'ny Koritianina faharoa toko faha-efatra ny andiny ny enina ambin'ny folo hatramin'ny valo ambin'ny folo no andraisantsika ny afatra. Amin'izao fotoana izao tsika dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Vanim-potoana anankiroa ny ainan'ny olona ankehitriny, indrindra ny mpino. Vanim-potoana anankiray vanim-potoana sarotra amin'ity valanaretina mamely sy ny fahoriana mahazo aterak'izany fotoana sarotra. Misy anankiray koa vanim-potoana hoe fahinana ny fiangonana dia ny hoe vanim-potoana an'inona moa izao tsika? Pasika.
sa tsy pasika tsony zao mbola pasika zao zay rehefa tsy anao pasika veka inona tsony lanan'zany fa mbola pasika tsika zao tapabolana zay mbola miaina no hevitra manao hoe vavambelony fitsanganan'ny tompony mino ny pasika zany zao dia fahatserovana fiainana ilay nandreseny Jesosy Kristy ny fahafatesa reo vanim-potoana anankiroa reo a dia mifanaraka tsara ary mifameno eo ny fotoan-tsarotra mahazo fa eo koa nefa lay hery nandreseny Jesosy Kristy ny fahafatesana misandratra eo anoloantsika teny fanevantsika mihitsy ny hoe na misy aza ny sarotra Kristy mpaninona Kristy mpandresy zay no fanantenantsika sy tokontsika Paoly ny fiainan'ny Paoly ray manontolo moa zany dia fahoriana sy ady sarotra avokoa fa ny fiainan'ny Paoly ray manontolo koa dia fifaliana fanantenana fahatokoinan'i Jesosy mandrakariva ihany koa vakeo anie le fendohan'ny andiny ny fahinana ambin'ny folo amin'ny Koritianina 2:4 lay fiezateny voalohany amin'ny andiny fahinana ambin'ny folo manao hoe zay ihany maninona nareo tsy ketraka be nareo raha volana sy mahery zay tsy mivavaka ketraka iriko eo milaza hoe tsy ketraka zay tsy ketraka nareo tsy ketraka zay zany ao anatin'ny ady sarotra dia sahino teny manao hoe tsy ketraka zay fa maninona anao ny tsy ketraka tsy fantatra sahoana aloha efa fantatra amin'ny kristianina dia efa fantatra zany fa Paoly tao amin'ny adiny ray manontolo dia zay foana tsy ketraka izy satria nanana amin'i Jesosy Kristy mpandresy teo amin'ny fiainana dia raha notanitsika fa naninony ny Paoly no sany teny manao hoe tsy ketraka zay fa misy antony anankitelo ao ianao koa zany anio sahiteny manao hoe tsy ketraka ao na inona miseho sy miatra eo amin'ny fiainana voalohany ny amin'le hoe inona nasa iny Paoly miteny amin'izany hoe tsy ketraka zay eo amin'ny andiny fahinana ambin'ny folo voalohany zany ny antony dia ny hoe tsy mijanona amin'izay eo ivelany fotsiny fa ao amin'izay tena anatiny rehefa zay zany no atao dia tsy maninona ny olona tsy ketraka izy dia ry vaketsika ry avany andiny fahinana ambin'ny folo tsika rehetra miaraka manao hoe saotra tompo misy zany ny olona zany misy ivelany sy misy anatiny ianao zany misy ivelany misy anatiny za ty misy ivelany misy anatiny ohatran'ny akanjo sy ny vatany io zay moa dia zao ny hoe inona moa ny zava-dehibe lay akanjo sa lay vatana ao anatiny le akanjo ray le akanjo sa lay vatana aloha le akanjo le vatana ny akanjo zany iny inona ihany iny fiarovana ihany mety ivela mety maninona iny mety rovotra iny mety loha iny fa izao ny kendren'Andriamanitra amin'ny vatana io tsy tiany aninona io tsy tiany ho loha io fa io fiangana makao anaty koa nefa ny tena zava-dehibe zany zao dia ny hoe tsy ny nofo tsy lay nofo ety ivelany akory no inona fa fiangana ihany iny fa lay fanahy ao anaty mihitsy no tian'Andriamanitra velona rehefa velona ny fanahinao dia maninona ny nofonao velona ihany koa ny nofo fa tsy mety velona mihitsy ny nofo raha tsy velona ninona raha tsy velona ny fanahy dia zao ny zava-misy tsy ny fahombiazana ara-nofo no inona tsinotsinona mihitsy zany fa ny fahombiazana ara-panahy zany hoe rehefa hainao ny mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia velona ny fanahinao na dia ho simba aza nefa ho vonjena amin'ny fitsanganan'ny matiny tenantsika amin'izao fiainana zao ry havana amin'izao ady sarotra zao ivery fa misy olona mahazo tombony amin'izao zany misy mpanararoatra mihitsy ary tena mahazo tombony amin'ny fahoriana misy eo amin'ny firenena ary mandritra ny fotoana ity dia maninona foana izy mahazo tombony ihany ary tena
tsy hay zay mahazo azy zay zany dia ny hoe misy mahazo tombo saingy tombony ainony reny tombony ara-nofo reny tombony mety maninona mety ritra mety levina zao ny tenin'ny Jesoa ao amin'ny Marka 4:9-10 manao hoe fa inona ny soa azony olona na mahazo tontolo zao azy izy nefa very ny fanahy zany hoe nizaniza zany mahazo tombony ara-nofo ankehitriny very ny inony zany zao very ny fanahy tsy fotoana fanararotana ara-nofo zao ry avana fa fotoana fanararotana ara-panahy eto amin'ny tenin'ny Paoly ity inona moa no mba izy azony nofo eto ny 10:10 mba izy azony nofo levona zay mba izy azony nofo miamaninina izy mialevona izy noho izany tsy azo itokiny io hoe tsy azo anteherana io fa miara maninona amin'iny koa miara levona amin'izay koa raha metehitra miara nofo ianona zao ny teny mpanao salamo na dia ho levona azany nofoko sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra noho izany zao zany no izy ry avana amin'ny fotoan-tsarotra toy izao mihitsy no tsy maintsy hitodiana amin'Andriamanitra indraindray misy ny olona rehefa fotoan-tsarotra dia manenona misaraka amin'Andriamanitra izy zay lela zay misy mahazo tombony ara-nofo mihitsy zao fa zao mihitsy no fotoana fiantorahana amin'ny tompo ataovy manana anjara ao amin'i Jesosy Kristy ny fiainanao manomboko zao ary ataovy manana anjara ao amin'ny fiainanao koa Jesosy Kristy ka na inona miatra na dia rava aza amin'ny nofontsika manahoana ny fanahitsika eo la zay Paoly hoe miamaninona havaozina isan'andro kosany ao anaty dia ilay fanahitsika mahaolona ny nofo zany mora levona fa rehefa tsy variana amin'ny ara-nofo sika dia mahazo zay tena maharitra sy azo antoka indrindra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ny fiainana miara-mitoetra ao amin'ny Kristiany ilay nandresy zao tontolo zao no fiainana mahomby eo amin'ny fotoan-tsarotra ina moa la tenin'ny Paoly maninona zay tsy ketraka izay satria maninona tsy variana amin'ny ara-nofo fotsiny fa tena miazona zay ara-panahy nomen'Andriamanitra dia miara mandresy amin'ny Kristy marezy ianao aza variana amin'ny ara-nofo aza atao mahazo tombony akory amin'ny ara-nofo aza fa ataovy mahazo tombony amin'ny ara-panahy noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ny faharoa ry hava na tonga ny Paoly hiteny hoe tsy ketraka izay dia ny faharoa tsy variana fotsiny amin'ny fahoriana eo amin'ny 7:10 zao zany teo zany zao dia hoe ny tenantsika misy anatiny sy ivelany fa eo indray ny miatra eo amin'ny tenantsika rehefa vakino 7:10 io dia fahoriana sy voninahitra dia ry vakina ry havana 7:10 indray manao hoe zay zany ny miatra eo amin'ny tenantsika io fiainantsika io dia reto anankiroa reto ihany fahoriana sy voninahitra hafa kely izy zany fahoriana sy voninahitra zao ary fantaniana ry havana inona ny maha izy azy ny fahoriana eto eo amin'ny andininy 17 io ny maha izy azy ny fahoriana eo voalohany maiva faharoa metimety foana fahatelo matateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay hafa mihitsy izy ty ry havana tsy afa-misaraka ny fahoriana sy ny voninahitra raha tsy miaritra fahoriana zany ny olona tsy mahazo inona izy ka tsy kontrera amin'izany ve ny anay za raha vao miaritra dia tsy maninona fa eto zany zava-marina dia ny hoe miaritra fahoriana dia mahazo voninahitra tsy afa-misaraka zany ny fahoriana sy ny voninahitra arakaraka ny aretako ny fahoriana dia me mitombony inona mitombo ny voninahitra maharitra mandra-pahovena mandrakizay ary ny fahoriana moa zany zao no me amin'ny Jesosy Kristy
ahoana no azakana fahoriana. Izay ato 7:20 ny andiny 7 sy 4 lazain'ny mpaminany manao hoe Jesosy Kristy zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery no azakatsika sy avitantsika mitondra izany fahoriana zany mandra-pahatapitry ny fiainantsika ty an-tany. Zao voasoratra ao manao hoe lehilahy ory sady zatra fahoriana, mitondra na retintsika tokoa izy sady mivesatra ny fahoriantsika. Zay zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy ny fiainako sy ny fiainanao dia manino tsika? Mahazaka fahoriana ary samy teny manao hoe tsy ketraka izahay. Fa raha ohatry izay ketraka izahay. Fa zay zany dia hoe rehefa ao amin'i Kristy ny fiainao, isan'andro aho sahanao fanekam-pinoana foana manao hoe tsy ketraka izahay, satria zaka ny fahoriana tadio fa ny fahoriana eo amin'ny nofo ihany. Tsisy fahoriana ny amin'ny fanahy zany, fa io nofo no andairan'ny fahoriana. Noho izany efa mifaritana teo aloha ny mba izy azo ny nofo dia izy mialevo. Dia eto indray ny mba izy azo ny fahoriana maivana vetivety foana. Izany hoe tsy misy fahoriana maharitra mandrakizay zany, tsy misy fahoriana tsy ho levona zany. Rehefa ao amin'i Kristy ny fiainanao, zakanao io maivana io ary vetivety foana. Ohatra anankiray ty ry havana, ianao mamantsika hazo anankiray, andrafitra trano ohatra, dia mamantsika hazo, efa kapokapoanao, rainao zany fansika dia mamantsika hazo ianao. 4 segondra no ikapokapoanao le fansika dia marafitra hazo ianao, 30 segondra. Dia rehefa vita le famatsihana, 4 taona ny faharetan'le rafitra vita. Ao zany hoe eo amin'ny 30 segondra eo ny aretan'ilay fansika ninona. Fa ny rafitra vita maharitra 4 taona, maharitra aman-taona. Zay zany no lesona dia ny hoe ny fahoriana misy inona, misy fetrany. Fa ny voninahitra kosa aterak'izay maharitra mandrakizay. Mahereza miharitra noho ny amin'izy, noho ny amin'i Jesosy. Apetrao amin'i Jesosy fiainantsika, fa fotoana ho azy ao fotoan-tsatro zao fa nanarota mihitsy ny hoe ametrahako ny tenako sy ny fiainako ny momba rehetra ao amin'i Jesosy, dia mba ahazaka inona amin'izao? Ahazaka fahoriana ary sahiteniko io manao hoe tsy ketraka izahay. Marezatra no tany tompo anenao farany 7 nasa Paoly ny teny hoe tsy ketraka izay dia eo amin'ny 9:20 tsy mijery ny hita fa ny tsy hita. Ny ary vakina reny 9:20 ava. Inona mba izy azy ny hita? Maharitra mandrakizay vetivety foana. Ary inona mba izy azy ny tsy hita? Iza ny tiako? Zany hoe iza ny tiako efa tsy anao no miteny. Iza ny tianao? Hita masina inona dia hoe zao hita zao moa? Inona dikany hoe hita? Ny hita dia ny hoe zao tontolo zao sy zay rehetra eo aminy. Zay no antsoina hoe hita. Ary ny tsy hita? Andriamanitra. Rehefa tsy hita dia Andriamanitra zay. Ny hita zany zao zao ny tenin'i Jesosy. Mateo 4:20 manao hoe ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Raha vao mijanona amin'ny hita maso zany ny olona dia miara-manenona koa izy, miara-tavela eo, miara-levona eo. Fa rehefa mihevitra ny tsy hita maso izy dia tafahoatra amin'izay mora levona sy voafetra. Ny dikan'ny finoana mantsy dia zao, ny finoana dia any ambadika izay hita maso. Zay ny finoana dia fiheverantsika an'izy an'Andriamanitra. Firaisako amin'Andriamanitra ary fatokiako an'Andriamanitra. Zay ny finoana. Ka rehefa manam-pinoana an'i Jesosy ianao dia tsy variana amin'inona ihany, tsy variana amin'ny hita maso ihany, fa mihevitra ny amin'izay tsy hita maso ihany koa, dia mihevitra ny amin'Andriamanitra zay mahay manome zay tsy takatry ny sainao
zay tsy anananao zay tsy vitanao satria voafetritsika rehefa tonga amin'ny setry ny finonotsika dia ain'Andriamanitra tanterahana eo amin'ny fiainantsika reny rehetrarehetra ireny. Paoly eto miteny manao hoe raha tsy mijery ny hita isika fa ny tsy hita, fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrak'izay. Mifinono za ny finoana ny fahatokiana amin'ny Jesosy. Ary zay ilay sitrapon'Andriamanitra ny hoe aty amin'izao tontolo izao no nefa matoky. Rehefa matoky amin'ny Jesosy ianao sahiteniko manao hoe tsy ketraka izay. Ny vanim-potoana ankehitriny ho na eo amin'ny sehatry ny firenena, eo amin'ny sehatry ny fiangonana sy ny fiarahamonina toe zavatra mahaketraka avokoa. Fa rehefa tonga ao finonontsika ao amin'ny Jesosy Kristy dia sahiteny misy zava-baovao mihitsy hoe ay tsy mahaketraka satria miady ho antsika ny tompo. Marezary avana fandaizanaizitsika na ninonino ataontsika nanao inona tsika nanao inona dia misy foana ninona, misy foana ny fahoriana, misy foana ny ady sarotra mandram-pialantsika ety dia zay foana. Fa naizanaiza alehantsika vahaolana tokana ihany Jesosy Kristy tompo, zay ny vahaolana tsara indrindra, sady azaka antsika ny fahoriana, tsy haketraka antsika, sady koa andovatsika ao ambadika izao hita maso zao dia ny fiainana tsara indrindra zay atokan'Andriamanitra ho an'izay milo sy matoky an'i Jesosy. Dia maherezy ianao ry havana, misy toe-javatra mahaketraka eo aminao, zao aza misy zany, fa izany ten'Andriamanitra zany hanangana anao indray ka hananao fahasahina fahatokiana an'i Jesosy teny manao hoe tsy ketraka izay fa ninonino miseho miady ho anao ny tompo. Amen. Dia raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano sy ny fitahin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary ho tanteraka amin'ny tokoana izany. Hoy ny tompo, aza matahotra ianao fa momba anao ary aza miherikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanànan-kavahana ny fahamarinako aho. Indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Amen. Petraka ny fiangonana. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirary soa ary mahereza aza ketraka mandeha manaja ny elanelansika, manaja ny fandaminana rehetra. Etsy ny tanana aloha mandram-pany aloha madolo tompoko mirary soa dindra.